filaram-ben'ireo firenena folo mandray anjara no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Afrobasket ho an'ny latsaka ny 12 taona tanterahana eto Madagasikara manomboka androany hatramin'ny 7ny volana Jolay. Firenena folo tamin'ireo 12 no eritreretina ho tonga no nahatonga solotena teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Na ny filohan'ny Federasion Malagasy ny taranja basket, na ny filoha lefitra ny FIBA Afrika sady filohan'ny Zone 7 samy nankasitraka amin'ny fitondrana malagasy avokoa tamin'ny naneken'ny andrasa Madagasikara ity hetsika anisan'ny goavana ty Afrika ity. Ho an'ny ministra fanatanjahantena Andriamatoa Botrala Gérard indray izay solotena amin'ny fanjakana malagasy zava-dehibe ny fijerena ny tanora tahaka izao. Raha tsy aivina, ity no Afrobasket fahatelo no raisin'ny Madagasikara tao aorianan'ny Afrobasket soskajy lehilahy sy ny Afrobasket soskajy vehivavy. Fa mialohan'ity lanonam-panokafana ity, efa nisy avy hatrany ny lalao fifanitsanana ny tao amin'ny vonirabe no niakatra kianja voalohany ka i Egypte nifandona tamin'ny Repoblika Demokratika an'i Congo. Isa mazava 7:9 no nanamotsana ny Egyptianina tompon-daka farany andro zareo Congolais. Iaina tanteraka ao anatin'ny basket indray araka izany ny mpakafy ity taranjy ity sy ny vahoaka malagasy ao anatin'ny 10 andro.